Voici. Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao amin'ny valina tsakafo efa nialina. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fandarana hoaisitsika ny etakariva ny alarobia izao iarabany ihany koa ny italian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar sy ny gazety tsaratsara ny gazety Les Nouvelles. Franck Ramarson miarabanao. Miarabanao sinezy ary miaraba koa zany amin'ny ropiantsika amin'izao takariva izao izay minoantsika na eto Madagasikara na ny velany zany. Ny mahakasika ny fizorana any amin'ny fifidianana no anomboantsika azy Franck Ramarson, misy hoe karazana sakatsakana miseho amin'izao fotoana izao raha ny fijerinao azy. Ny zava-misy aloha dia ohatran'ny tombola eo ihany le ihany betsaka hoe isy sa tsy isy le fifidianana na ny kandida milatsaka ary zao manjary ohatran'ny rahavitana ihany satria raha ny fomba hitondran'ny ataontsika hoe mpitondra ambony firenena azy indrindra avy any amin'ny filohan'ny teteza mita dia hita mity zany fa misy zavatra mampiay ihany vahoaka ihany satria tsy misy tsony zany ny fampatokisana amin'izay ataontsika hoe fanapa-kevitra alaina amin'izao fotoana izao. Tsy misy ho iaho satria nanomboka tamin'ilay hoe firotsahan'ny Andriamatoa Rajelo filoha nampin'ny CES ary nanomboka teo zany ny hoe tsy matoky an'le cour électorale spéciale intsony na ny communauté internationale na ny gouvernement tagétarien Andriamatoa Belgique izay nanakina mafy mihitsy amin'le hoe tsy fanaran-dalà na dia eo aza le ataontsika hoe recours n'interprétation nataon'ny CES dia ny tsy malala afa-tsy ny lalàna ny vahoaka fa ny décision politique aloha zany ho an'ny hafa fa tsy ny cour de justice no ataontsika hoe manapaka sy manao interprétation politique amin'izay zava-misy satria rehefa hitanao fa tsy mifanaraka amin'ny lalàna iaho dia tokony lavo natao ny zava-misy ary zay mahatonga an'ilay hoe tsy tanjy-tan-dalàna intsony manomboka eo na raha ny magistrat ambony ny ACC sy ny CES aza tsy ataontsika hoe manaraka ny lalàna tokony zorony zany. Ho resantsika izay resaka pitsopitson-dalàna zay rehefa avy eo Franck Ramarson fa ny nanamarika ny tamin'ny herinandro iny le mahakasika ny fianakaviam-be raisam-pirenena indrindra moa zany sadeky ny teny an'le hoe nangataka ny hoe tokony hisy tany izy telo mianadahy mianaka Lalora Valomanana, Ratsiraka sy Rajoelina amin'le azakazaka amin'ny fifidianana ahoana ny jeren'ny Corriere de Madagascar. Ny zavatra anankiray aloha dia ny hoe voaisina miteny gasy frantsay hoe alaina second degré le izy zany hoe message diplomatique io. Ny zavatra risque amin'izay lazain'ny communauté internationale voalohany zany tsy mankasitraka mihitsy zany izy amin'ireo candidat telo indrindra fa ny filoha Rajoelina lazainy fa dia hoe nanapaka ny fanarahana zay nisy tanoany zany hoe tsy latsaka amin'le hoe nini tsy soni kosa nefa le fanarahana ka io nge nahitana hoe homme d'état sa tsy homme d'état le olona nge tireo communauté internationale tsy adalako hitanao ko izy amin'ny roa amby roapolo mai efatra amby roapolo mai roa amby roapolo mai any amin'ny CPS Union africaine za eto milaza aminao fa tsy ho leven'ireo ny sanction Madagascar zany tsy foanany zany le sage Madagascar ary raha toka miziriziry Andriamatoa Rajoelina indrindra amin'le ordonnance ataony ity hoe hijanona amin'ny droit hoe mijanona ny droit sy ny avantage nefa izy olona saina miala manao démission dia hitanao tsara fa ajanona ny communauté internationale le processus électoral io zay nataoko anao hoe Andriamatoa Rajoelina zany zao sisa no sakana raha toa amin'izay raha ohatra tsy isy ny fifidiana satria izy miteny verimberina mivadibadika ohatran'ny Valomany ihany le hoe nini vadiny nalefa anatiny io tena izy zany izy telo mianaka mihitsy zany no tiany zao lazaina hoe dia tsy alolo tsy milatsaka mba isy ny fitonina sy ny ataontsika hoe karazana mba isy ny fampihavana tena izy tokoa raha pitso afaka pitso ny zavatra misy ny dia zao hoe atahorana zany raha amin'izay zavatra lazainy message diplomatique hoe raha pitso tonga ary ny misy ny zavatra tsy manjary hoe amin'ny voka-pifidiana minao marimarina koa nareo fa tsisy reconnaissance élection raha zao juturara zao satria hitanao zany fa le fifampitokisana tsy eo tsony na amin'le communauté internationale na aloha candidat na eo amin'le ataontsika hoe processus ataony FFKM zavatra marina manko dia zao andraikitra telo zao misy anatin'ity processus sortie de crise ity voalohany indrindra aloha zany eo amin'ny la fianakaviam-be RSI pirenena dia ny ONU Union européenne
no ataontsika hoe mandravona ny resaka fifidiana miaraka amin'ny senity manampy zany anatin'ilay pasem anatin'io. Faharoa manao ny fifanelanelanana dia médiation ny SADC milaza hoe zao zany tonana processus sortie de crise. De ny fahatelo anatin'le article 1 feuille de route dialogue malgré sous malgrâce io ataony FFKM zany hoe resaka mifameno ihany izy reo zany satria nefany nisy fifangarona ihany satria noeverina fa hoe le dialogue malgré sous malgrâce ny FFKM dia napotika le processus électoral tsy zany kely ihany lizy satria tosakevitra nivoaka teo no lepizaiky fa ny fanatona malgré sous malgrâce azo ifanarany ihany zany io raha tokony izy fa hita misy ny nefany ao anatin'izany rehetra zany fa ohatra ny totadaviny ny Ambotsiroro totadaviny namany Andriamatoa Rajoelina torpillena mihitsy le ataontsika hoe processus électoral de hitanao ihany zany fa zava-misy de mitsanga indray ny zavatra ady hevitra vaovao momba ny fialany reo candidat hoe amin'ny 20 mai inona ny texte arahana tokony miala zao ve zany ny sasany sarona nefa mazava tsara ny tenin'ny premier ministre fa feuille de route no arahana diny hoe miala ny filohan'ny tetezamita sy ireo chef d'institution ary membre gouvernementa zay de hitsy anaty fifidiana ho enimpolo andro alohan'ny totsika hoe nisy ny fifidiana zany. Zay indrindra Frank Ramanson makasika an'le fametraam-pialany zay zary lasa resa be izy am'izao fotoana zao manampy an'izay koa le hoe ny mety hitondra am'izay fametraam-pialany zay aorinan'ny 4 Mai. Ka hainao ihany ny teny teo hoe misy sakasakana alefa donika izy zao argument rehetra zao asa rehefa zany hoe résolu zany io resaka ataontsika hoe fialan'ireo membre gouvernement ka io candidat de résolu koa io resaka ataontsika hoe fialan'ny Andriamatoa Rajoelina filohan'ny tetezamita satria izy candidat de vitondray zany fa misy zavatra fandray mety zavatra ipotra arapitsy afaka apitsy fa ny zavatra hitanao zao anatin'izany famofona zany de misy mangataka misy ary ny ataontsika hoe le filakevitra manaramaso ny tondrozotra ny Andriamatoa filohany zao ireko amin'ny radio hoe nilaza hoe mangataka izy isy lalàna hoe mba hoe anamboarana ny membre CES hoe na filoana membre CES sasany am'izay de mazava ho azy fa tsy hoe ny olona amin'ny feuille de route sy ny CEC ny mangataka an'le ataontsika hoe fanalana an'le membre CES fa entina ny parlement mihitsy satria reo karazana hoe saralana mihitsy solotena ny vahoaka am'izao fotoan'izao ao anatin'ny anteny mera zany. Ka io zany tiako lazaina hoe misy ihany zany le hoe fifankaron-javatra ao anatin'ity processus ty ary atao fananina mihitsy ary hitako mihitsy zany fa hoe misy manangana adihevitra vaovao misy adihevitra ny irenao raha androany to amin'ny aina amanjeriny hoe misy olona zao de miconvoqué izy candidat aviny hoe amin'ny Colbert hoe laza hoe solo bulletin nika de manana ny tableau informatique de odolo zany ny candidat rehetra io ny mora indrindra maninona rehefa fantatra fa hoe any Afrika Atsimo ny senita mi-imprimer bulletin nika mbola misy mandribré bien le processus hitanao zavatra ohatr'izany ke tsy tonga ho azy ve zany tsy misy manosika dolo zany ary ataoko fa zay ny maprosiny betsaka ny senita hoe ataovy ny asanareo ataovy milamina fa ny eritra amin'ny 20 Jolay tsy maintsy mandeha ary verina amin'le niteneninao toa zao le hoe après 24 mai ina ny zavatra tranga davatra mahatonga ro manao projet d'ordonnance eo amin'ny conseil de gouvernement omaly le laviny ny filan-kevitry ny gouvernementa satria tsy ekeny maro ny hoe miala Andriamatoa Rajoelina mitorony de hoe conserver droit et avantage du président de la République fina moa dikan'izany zany ngela hoe manao gasy ketrina sy le hoe tsy manala inona fa de hoe mamakaraky misy le ministre de l'intérieur zay magistrat constitutionnel de manaiky sy ministre de justice de manaiky zany texte zany eo anivon'ny gouvernement projet d'ordonnance ary mahina manao ordonnance anefantsika ao anatiny session parlementaire ditanao tsara zany fa betsaka zavatra contradiction mandeha fa atram'izay le hoe antinomique mihitsy le hoe za miala nefany avelo ankodolo ny avantage rehetra démission dikan'izany io zany tsy missionena ntsony président de hoe asanaty tsy fifidiana de miverina mitorako de ahoana moa zany no eritreritry miolona am'izany dikan'izany zany fa hoe fingo ty fahefany ty fa za mbola eto foana ary manao zay ty koa
manao zay tiako raha mbola zany mitona tansy ny fanjakana dia eo ny zany ohatrany hoe mieritreritra koa gnamizy hoe iza no tarika ny 20 jona amin'ity taona ity eo zany izy de hoe le triumvirat de zay natokanao hoe zay mahatonga ny comité international lay teny fa raha 24 mai tsy miala ndray mahatonga ny rajoelona de aloha ny ajanona le processus isaranao Frank Ramason teto amin'ity fandarana ho azy tsika ty ary misaotra anao sinezy mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lasy e tompoko vavy fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao amin'ny valolatsakafo efany alina